Eo anivon'ny orinasa DHL indray kosa dia misy ny hetsika herinandro fankasitrahana ny mpiasa na ny antsoina hoe semaine d'appréciation de l'employé izay efa nanomboka ny alatsinainy teo ary toy hatramin'ny zoma ho avy izao izany karakarainy DHL Madagasikara mazava ho azy mitondra ny akony izay mofo nikasikasika an'izay raha afaka rindrimanala sy mamy ra Samuely. Niditra amin'ny taona faharoa amin'ny fanatanterahana ny hetsika herinandro fankasitrahana ny mpiasa na ny antsoina hoe semaine d'appréciation de l'employé ny DHL Madagasikara tamin'ity taona ity. Ny alatsinainy 24 marsa teo no natomboka ny hetsika izay farany amin'ny zoma 20 marsa ho avy izao ka toeram-piasan'ny DHL telo no anatanterahana manerana Madagasikara dia ny teto Akorondrano, Ivato ary Toamasina. Nisy tamin'ny andro voalohany tamin'ny latsinainy zany fiaraha-misakafo miara-miasa nanao fiaraha-misakafo maraina zany na hoe petit déjeuner teo zany nanokafana tamin'ny fomba ofisialy izay natao directeur général dia ao anatin'izany zany name karazana bonus zay aloha zany voalohany name bonus ny orinasa ho an'ny mpiasa izay mitala tsy bonona ny monitoany zay aloha zany fankarazana voalohany. Dia izy moa zany mikarakara ny département finance zany hoe mpandimiko izay isa-taona zany département mikarakara izy. Dia ny andro faharoa izay mahalay talata dia misy formation amin'ny hoe jemahoal. Izy zany fampianarana ny directeur sy chef de service fomba fitantanana fomba famahana olana eo amin'ny asa. Ny formation reny moa orinasa international anay dia afany ambony daholo ny miainga reny izy zany dia mahazo formation mitovy amin'ny any ivelany ny mpiasa eto Madagasikara. Tamin'ity moa zany dia ny chef de service ny directeur ihany nanao an'ilay izy. Izay ny andro faharoa. Itsika zao androany andro fahatelo hitanareo zao nanasany ray aman-dreny ny mpiasa ny orinasa hitsidika ny orinasa zany izay misy ny zanany any Ivato misy aty Ivato koa misy dia raha hitantsika zao miaraka amin'ny mpiasa aby ilay izy. Ny antony dia voalohany satria ny mpiasa zany natao DHL matoa ny olona anaty ny mpiasa rehefa maha-olombelona tsy mivoaka vatom-makazo fa tsy maintsy mivoaka tamin'ny ray aman-dreny ary ny ray aman-dreny zany natadikanao ka ohatra hoe karazana valibabena zany mamoe mieritreretina fa mahafaly ny ray aman-dreny mahita amin'ny zanany hoe inona tokoa ny ataon'ny zanany amin'izao fotoana izao. Itoram-pitso ny hetsika amin'ny alalan'ny fifaninanana fanehoana talenta ary ny zoma kosa no isian'ny lanonana famaranana izay anasongadin'izany ny fizarana loka ho anao mendrika tamin'ny fifaninanana fanaovana poster fandresen-dahatra sy fanomezana fahafahampon'ny mpanjifa sy ny fifaninanana fanehoana talenta. Misy zato ireo mpiasan'ny DHL manerana nosy amin'izao fotoan'izao izay miparitaka ny torana maro toy ny any Antsiranana, Mahajanga, Sambava, Toamasina, Fort-dauphin, Antsirabe ary eto Antananarivo.